Nisany asa tanterahany FFM moa ny fanomezana famotsora-keloka raha ny hevitra andriamatoa Imbiki Anaclet dia raha politika ny famotsora-keloka ary tokony omena ny fahefana feno amin'ny fanapahana ny momba ny famotsora-keloka ny FFM. Tsy araka ny tokony ho izy, araka ny fijerina andriamatoa Imbiki Anaclet, mpahay lalana ny sady ministra Fitsarana teo aloha, ny fomba izay entina mifandraisana fanapahan-kevitra momba ny famotsora-keloka. Notsipihany fa famotsora-keloka politika ny tokony atao ary tokony andrim-panjakana FFM no omena ny fahefana feno amin'ny fanapahan-kevitra momba ny famotsora-keloka. Ny lalana mikasika Amnistie ne raha amin'izao fotoana izao misy karazana anankiroa fahatarao tsara zany. Misy ny atao hoe amnistie large et de plein droit. Io zany avy hatrany dia ny commission ad hoc Cour suprême zany no manome azy. Misy anefa ny hoe amnistie zany sur requête. Io tsy maintsy mandalo amin'ny filakevitra fampihavana malagasy zay manao ny instruction de dossier. Dia manao recommandation rehefa vita ny instruction de dossier dia alefany aria amin'ny commission ad hoc Cour suprême manapaka indray hoe anome sa tsy anome ny amnistie. Raha za manokana aloha mahita fa ohatrany tsy amin'ny tokony izy loatra zany lalana io e. Raha ny fiheverako manokana satria resaka amnistie politika no voalaza ny lalana na amnistie large de plein droit zany na amnistie sur requête dia amnistie ny raha tamin'ny 2002 ka hatramin'ity amin'ny 2009. Za manokana tokony mieritreritra hoe tokony manana plénitude de compétence ny filakevitra fampihavanana malagasy. Zany hoe zany tokony izy no manapa-kevitra amin'ny farany anome sa tsy anome amnistie satria raha politika le izy. Fa ny organe technique tokony ny organe technique zany manao fanadiadina sy mijery ny ara-dalàna dia manolotra ny dossier any amin'ny filakevitry ny fampihavanana malagasy na fampihavanana pirenena. Zay tany tokony izy fahitako azy. Fity ohatrany hoe inversena le izy dia ny organe technique indray no manapa-kevitra farany dia ny ao amin'ny Cour suprême zany fa manao fanadiadina fotsiny zany ny filakevitra fampihavanana. Satria veriko za fa dia ny mpitsara amin'ny ankapobeny tsy formé ary tsy préparé andinika sy nanapa-kevitra amin'ny raha politika. Fa raha juridique no ny alaranay sy tokony anapahanay hevitra. Araka izany dia heverany ministra Fitsarana teo aloha no sady mpahay lalana Imbiki Anaclet fa tokony hijanona amin'ny fanomezana torohevitra teknika momba ny famotsora-keloka ny comité ad hoc eo anivon'ny Fitsarana tampony.